Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Kasikariavana ray malala ny an-danitro sotranao zahay mbola nomenao tombonandro fahavelomana tratra ity maraim-baovao ity manome voninahitra ny anaranao masina ary mankalaza anao amin'ny alalan'i Jesosy sy Kristy zanakao maty ho anay nitondra ny famonjena ho an'ny zanak'olombelona rehetra ety an-tany no anatonana ianao ankehitriny ary mitsaoka sy manome voninahitra ny anaranao masina zay satria Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao ka vetesinay tokoa ny fiderahananao araka ny nataon'ny mpanao salamo hoe masina Jehova tompony maro heniky ny voninahiny ny tany rehetra. Aleluia. Ankehitriny Jesosy sy dia matsiaro tena tokoa fa tsy mendrika nanona ny anaranao masina, tsy mendrika nanatona anao ara amin'izao maraina izao. So fa misy ny teninao zay mampahery anay fa zay manantona anao tsy mba misy olavinao. Zany indrindra no angatanay ilay rano soa sarobidy anadiovanao anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra tompo malalo. Esoza rehetra tsy nambolen'ny tananao ary dia omeo anay ny famelan-kelokafana indray hamakivaky ampifaliana sy ampiadanana ity tontolon'andro androany ity. Fa namasinao koa ne iaraka aminay tsirairay avy indrindra amin'izao fotoana sarobidy andraisanay ny teninao izao. Ta io ny teninao aoka mba tsy ho hisy hovombarako afa-tsy ny sitraponao dia ny sitraponao irery ihany Kristy Jesosy avy any Nazareto. Atreo feno zao fotoana izao ny feo hafa rehetra zay tsy hanao kosa dia ampangino tsy hanampahefana amin'izao toerana izao amin'ny fotoana rehetra zay enonay ny teninao. Misaotra anao zay Jesosy ho dia rakomandraka izay ny voninahitrao. Amen. Miarabantsika riavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika avy any Nazareta ary ampitomboina amintsika lalandava ny fahasoavana omba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Ny lohateny ny fampaherezana zay omenantsika amin'izao maraina izao dia ny hoe ho tora-kovitra tokoa ny maro amin'izany andro izany. Ho tora-kovitra tokoa ny maro amin'izany andro izany. Ovakitsika ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta nosoratan'i Matteo toko fa 4:25 ka hatramin'ny 9:20. Ovakina amin'ny anaran'i Jesosy izany. Koa raha hitanareo mitsangana ao amin'ny fitoerana masina ny fahavetavetan'ny fandravana izay nampilazaina an'i Daniela mpaminany, aoka hisaina izay mamaky izany. Dia aoka izay olona any Jodia handositra ho any an-tendrombohitra ary izay ao an-tampotrano aoka tsy idina hakany ao an-tranony ary izay any an-tsaha tsy hiverina hakany lambany ary loza ny bevoka sy ny mampinono amin'ireo andro ireo. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina na ho amin'ny sabata no handosiranareo fa amin'izany andro zany dia hisy fahoriana lehibe izay tsy mbola nisy to azy hatr'izay ny andohaniny izao tontolo izao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy efa nohafoezina izany andro izany dia tsy nisy nofo ho vonjena fa noho n'olom-boafidy dia ho hafoezina izany andro izany. Koa raha misy manao aminareo hoe indro aty Kristy na indro ary, aza mino ianareo fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana. Ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ovitainy. Indro lazaiko aminareo raha teo izany ary amin'izany raha misy manao aminareo hoe indro any anefitra izy, aza makany ianareo. Indro ao amin'ny efitrano izy, aza mino fa tahaka ny elatra avy anatsinanana ka hita hatrany andrefana dia ho tahaka izany no iavian'ny zanak'olona fa izay toeran'ny faty
dia any no iangonan'ny voromahery. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny tenao no fahamarinana. Amen. Dia avana malala amin'ny tompo raha nanaraka ny vatsim-panahy indrindrandrindra roa herinandro ny fanesesy izay avana dia ireo mpanompon'Andriamanitra ny zarany fandimby izany vatsim-panahy izany dia nilaza foana antombotra ny andro. Izany tokoa dia manambara fa fanahy iray ihany no miasa ao anatin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Izany tokoa mantsy ny zavatra miseho rehefa miray fo miray saina dia ny fanahy iray ihany no mampiteny ny mpanompo maro. Ka araka an'izao tantara izao ara dia ho tora-kovitra tokoa ny maro amin'izany andro izany. Izany ny lohateny ny fampahirezana dia fantatsika avy hatrany izany fa manambara ny andro farany izany izany. Andro lehibe ampangororo izany. Ireo mpaminany valo tao amin'ny testamenta taloha: Isaia, Ezekia, Joela, Amosa, Obadia, Zefania, Malakia sy ny sisa no samy milaza ny amin'izany hoe fotoana izay antsoin'Andriamanitra hoe andron'i Jehova izany. Ary iarahany manaiky fa andro lehibe tena hampangororo ary andro hampatahotra tokoa izany. Manambara fotoana mifanitsy amin'izany ihany koa ny testamenta vaovao, satria ny voalaza ny soratra masina moa dia iray ihany na tamin'ny andron'ny lalàna, andron'ny mpaminany izany, na andro tamin'ny testamenta vaovao. Fa saingy no anarany fotsiny no mety tsy mitovy raha tamin'ny testamenta taloha antsoina hoe tamin'izany andro izany hoe andron'i Jehova, dia amin'ny testamenta vaovao dia henontsika hoe ny farany, na ny andro farany, na ny andro ny fitsarana, ny andro evian'ny tompo, no evian'ny zanak'olona sy ny sisa sy ny sisa. Eto ary dia nampio manary Matio eto fa ho tampoka izany. Rehefa mandreny fangororona amin'izany andro farany izany ny mpianatra Jesosy dia nanontany an' Jesosy mangingina izy ireo, nanontany hoe noviana ny andro, izany hoe daty marina hatongavany izany. Fa zao tsy nanome valinteny araka izay natenany ireo anefa i Jesosy. Fa ny zavatra sy ny toe-javatra izay miseho mialoha na eo amin'ny fotoana indrindra izay anambarany izany izany no lazainy ho fampietseretana izany ireo mpanaradia azy. Ohatra amin'izany zavatra iseho amin'izany rehefa akaiky ny andro farany izany na ny andron'i Jehova dia ny hoe isy ny fitombon'ny faratsiana rehetra, ao ny sy fankatoavan-dalàna rehetra. Iseho koa ny fahamangatsiahany fitiavana amin'ny olona, fitiavana an'Andriamanitra izany, fitiavana ao anatin'ny olona ihany koa amin'ny samy zanak'olombelona, ao ny adi-pirenena, ao ny horohoro-tany. Iseho ozy izy ny mosary, iseho ny fanenjena ny olon'ny Kristy marina, ny aizina sy ny famantarana rehetra eny amin'ny lanitra, ny fahaverezan-kevitra, ny tahotra sy ny horohoro fatratra, ny fampianarany diso sy ny sisa maro tsy voatanisa. Ny antsasany amin'ireo zavatra nolazain'ny tompo ireo dia efa nitranga zany. Ary fantatsika zany ry havana. Ary tsy vaovao amintsika izany, ary mbola hitranga ihany koa. Fa izao misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika fa zao mbola omeny andro hivoarantsika mba homendrika an'izany hoe fiavian'i Jesosy izany ry havana. Ary dia zao koa mbola misaotra an'Andriamanitra koa tsika mbola ahafahantsika mahazo miasa mitaona ny fanahy maro mba hitodiany amin'izany hoe andro mampangorongoro tsy azo fakanana izany. Ka noho izany ary hafa koa miaino ny filazantsara ankehitriny mba ho aritsika hanararaotra izao androm-pahasoavana izao. Fa zao ange hanody izay maniratsira an'izany fanambarana izany ny tsy fanararaotana, tsy fandraisana an'izany antsoavo nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany izany. Ary indrindra tadidio fa na eo aza ny famantarana izay mialoha dia mazava loatra ny teny tompo izay milaza eto hoe tampoka, tsy piana tsara izay hoe tampoka, ka
amin'izay ota tsy ampoizitsika indrindra ry havana no hiaviany. Ary izany no averimberina trany isaky ny miteny amin'ny andro fitsarany Jesosy araka an'ireo voalazan'ireo apôstôly tao amin'ny alalan'ny filazantsara maro samihafa rehetra, Matio, Lioka, ary ihany koa ny boky ny Apokalipsy, averimberiny fa ho tampoka izany ry havana. Ko tsy misara ho antsika ry havana noho ny manaraka ny torohevitra izay tsy mametaka ataon'i Jesosy mba himana antsika tokoa. Ireto ary araka n'izao ateny noenintsika izao ny toro lalana omeny Jesosy antsika alohan'izany. Voalohany indrindra dia hoe miomany e, ny faharoa dia hoe miambeny e, ny fahatelo dia ny hoe mivavaha e. Raha isika avy hatrany tsirairay avy izany miomana isika satria fitsarana lehibe ry havana no atrehana. Aza atao efa ela zany nay zany andron' Jehova izany zany farany zany, fa ny andron'Andriamanitra mantsy tsy mba androntsika olombelona tokoa. Ary dia zao mazava ho azy fa ahita lozany ny olona izay hanatrika ny fitsarana kanefa tsy niomana tsara ry havana amin'izany andro lehibe izany. Ny fomba azo antoka indrindra ry havana dia amin'ny fiomanana dia ity ny torohevitra toloko anao, lalana tokana ihany dia ny fibebahana. Ny fibebahana ry havana indrindra akatsika ilay mpisolo vava izay mahatoky sady mahay dia tsy iza zany fa Jesosy Kristy izany. Ary tsy misy afa-tsy izy irery ihany, no tendrenin'Andriamanitra ho mpisolo vavantsika izay manana ny fahefana hanafaka atsika amin'ny fanameloana no ny ota izay vitatsika ry havana. Koa ao amin'ny any ary no misy ilay loharanomasina izay mahadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia ny inona zany loharano zany dia n'ilay rahasoa, rahamasin' Jesosy Kristy sarobidy izay nalatsany tao Golgota ry havana. Mpisolo vava tsy misy toa azy Jesosy, fa sady mpisolo vava izy no manana ny fahefana ihany koa nge izy ry havana hitsara koa dia ny mbola atoandro ny andro. Ndao anatonazy ndao hiomana amin'ny alalan'ny fibebahana, andao enotsika ampitiavana, ampanajana ary ampinoana ny antsoantso ny isan'andro amintsika hoe ry tanora miverena, ry mpanompo miverena, ry mpanota miverena. Miomana ry havana. Zany hoe mila hoentsika eo amin'ilay zanak'ondry Jesikilema, ny fahotantsika, ny helokotsika mba ho voadio isan'andro izao ianao satria tsy fantatra ny fotoana. Miambena koa ozy izy satria maninona ny miambina isika. Mila miambina isika satria dia ho didim-pahavalo masika tsika, ho didim-pahavalo izay fetsy ary tsy mandry andro, tsy mandry alina, tsy matory ireo fahavalo ireo, fa maninona mihaza antsika isan'andro. Mety atsipiny devoly amintsika ny hevitra izay mandoza manao hoe efa kristianina ianao, efa olom-bafidy eo amin'ny famonjena ianao, ka aza misahirana koa fa mipetraha eo fotsiny ihany. Na koa hoe ny tsy miambina dia hoe asainy devoly hatoritory tokoa andro tsy fantany fa izany toromasom-panahy izany dia efa fahalatsana sahady ao amin'ilay fandriky n'ilay ratsy. Ka ho an'izay matory indrindra no nampanoratan'Andriamanitra ny teny hoe mifoasa ianao izay matory araka ny tenin'ny Paoly ao amin'ny Efesianina 5:1-10. Tsy izany ihany ry havana, fa ilana fitomboana ihany koa amin'ny maha kristianina ry havana. Na dia efa nandray ny voatsara ray isika, dia mety ampaniriany Satana ao amintsika ihany koa ny tsiro samihafa, dia ny hoe ny fiahina
izao fiainana izao, ny fitaky ny arena, ny fahafinaretan'izao tontolo izao, ka ho voasakany ireny tsika ry havana, dia tsy ahavanom-boa araka ny tenin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ny faha-kristianina dia tsy mba mby hoe amin'ny fitenenana fotsiny hoe mijanona amin'ny be ny efa vitako, be ny efa nataoko amin'ny asan'Andriamanitra, fa izao ilaina fitombona hatrany hatrany izany. Izay efa mamoa hoy Jesosy dia amboarina hamoa bebe kokoa hatrany. Jona 5:10, andininy faha 2 ry havana. Miambena isika ry havana. Miambena isika ry havana fa atombotra ny andro. 3, mivavaha mba tsy ho latsaka amin'ny fakapanahy. Torohevitra amin'ny Jesosy mihitsy izany ry havana. Sady mbola nasainy namafisy ny Paoly apôstôly ihany koa izany hoe ahoana hozy izy? Testamenta voalohany 5:17, mivavaha hozy ka aza mitsahatra. Mivavaha ka aza mitsahatra. Nahoana isika no mivavaka tsy mitsahatra? Satria ny devoly fahavalontsika dia mikendry hanimba antsika tsy mitsahatra ihany koa. Ary endre izato haben'ny tombotsoa izay nanantsika kristianina ry havana. Ilay itsaratsika no manome antsika ny torohevitra marina rehetra ry havana, mba hanafaka antsika amin'izany fitsarana izany. Tsy misy izay ohatrin'izany fitiavan'Andriamanitra izany nge ry havana. Ka zao tsy izany ihany, fa amin'ny fotoana izay mahavery hevitra ny olona rehetra noho ny fahoriana sy ny orooro mameno tany, ka reraka ny fo, ka tonga hiantsoana ny tendrombohitra aza hiafina amin'izany andro farany izany. Atsiravina izany, kanefa dia tsarovy anefa ny havana. Ianao zao miazakazaka mamonjy ny filazantsara izao, isika kosa hifaly sy hiravoravo ka hanantatra ny lohantsika, satria manaiky ny fanavotana antsika isika. Mivavaha ry havana. Mivavaha ry havana ka aza mitsahatra. Ry havana malala ao amin'ny Tompo. Nomeny ny Tompo atsika tamin'ny teny io ny hoe miomana, miambena, mivavahana. Andro fialan-tsasatra izao ry havana ho an'ny maro. Tsarovy ry havana fa ny devoly dia tsy mba miala sasatra. Fa amin'iny andro mahavariana anao iny indrindra, amin'iny andro mahasondrina anao amin'ny zavatra mahafinaritra an'izao tontolo izao iny indrindra, no itenenina ny Tompo hoe ho avy tampoka aho. Ko aoka tsika ry havana, tsy ho voafitaka, fa kosa hanomana ilay andro ny papakatra. Tsara ny fonenanao Andriamanitro, ziona tendrombohitrao tanàna masina. Iza no hiakatrao, izay mahitsy fo, izay madio tanana, izay manao ny to, ka mino ny mpanafitra, ireo no hiakatrao. Tompo, amboaro amin'ny fitarian'ny fanahinao masina izahay, mba ho anisan'ireo ho hitanao miambina amin'ny fotoana iavianao. Azy irery ny voninahitra atsika tsirairay avy kosa ny fiomanana, fiambenana, fivavahana. Aza mitsahatra ry havana, fa akaiky dia akaiky, ary tsy ho ela intsony. Hitsoka ny trompetra, ny poniny lanitra, ny anjely ny Jehova. Aleluia. Amen. Fa ny fitiavan'Andriamanitra ray, nanomezany zanan'ilay tokana mba tsy ho sovery rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny fahasoavana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo nolazainy amintsika ihany tokoa hoe ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena, ary ny fiadanan'i Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hameno ny fotsika mpiazakazaka, mba ahafahantsika mandrakariva miomana sy miambina ary mivavaka tsy mitsahatra alohan'ny androny papakatra. Ho anao Jesosy ny ady anterany voninahitra ny fahefana, anao efa hatramin'ny taloha izany ankehitriny, ary
ho anao mandrakizay. Fa ho anay kosa Tompo malalako ny fiomanana isan'andro, ny fibebahana, ny fivavahana tsy mizatra. Haleloia. Amen.